raha vao ikopa-kelatra ianao dia natao anao ty vidéo ity aiza miala ary zay indray jerentsika ao anatin'ity vidéo ity. Fiadanany tompo amintsika rehetra ka misy teboka folo zany reto omenay anareo. Voalohany, manana loharam-bola ray farafahakeliny. Na dia mbola mianatra ary ianao dia manaova fidiram-bola eny amin'ny sisiny. Mianara, miasa, mitadiava ary mamory vola. Faharoa, mahaiza misivana ny namanao. Mifandraisa amin'olona rehetra, fahaiza minamana amin'olona rehetra. Tadio fa ny tena namana dia anangana no avinao. Ny namana na ampandroso anao na ampiledika anao. Fahatelo, manomboa manangona vola tsikelikely, anaovanao investissement ho an'ny rapitsonao. Fahaefatra, atsahary no mandeha boîte de nuit isan-kerinandro. Natao mijanona ao trano dia mamaky boky mijereva tuto manovoza fahalalana. Manaova recherche ahafahanao mampisokatra ny vavahady-tsainao. Fahadimy, ry tanora zazavavy, aiza miandry misy akavady, zay vao anao zavatra. Mandra-pahoviana anao ny ankin-doha amin'ny lehilahy, zay vao hisakafo, zay vao hividy serviette hygiénique. Tadio fa afaka manorina zavatra ireo tananao anankiroa ireo. Fahenina, ry tanora zazalahy, mahaiza manao tsia amin'ny fanasan'ireo namana amin'ny influence ratsiny namana hoe andeha hisotro toaka, andeha hirevy, andeha eny amin'ny bara, andeha hanala azy. Fa mitondra nenina ho aminao io amin'ny farany. Ditra ve mampanenina ireny amin'ny fotoana farany. Tena tsara miala voly, fa tsara koa ny mandamina sy manomana ny ampitsonao. Fahafito, aiza miaraka na misipa amin'olona tsy ray vision aminao, satria tsy iray lalana amin'ny avinao reny olona ireny. Fa zao manakekeza olona nampy anao sy hanosika anao amin'ny projet anao, ampanakaiky anao amin'ny tanjona sy ny fiainana ary ny nofinofinao. Fahavalo, ajao ny ray aman-dreninao. Andefaso zavatra vidiana izy, na siramamy na kafe na goûter. Andefaso M-vola izy, andefaso Airtel Money izy, andefaso Orange Money izy. Fa misy impact amin'ny mission anao zany, fanajana ny ray aman-dreny. Ny vava avoaka ny ray aman-dreny dia misy fiantraikany amin'ny fiainanao. Fasivy, atsahary ny mandany fotoana amin'ny olona manambany anao sy manao tsinitsinina anao. Indrindra ireo namana mitarika aminao amin'ny MMM. Inona le MMM zany? Misotro, mifoka, mijangajanga. Ary fahafolo farany aiza zay mahafalifaly ny olona no ataonao. Manaova zavatra manaraka ny norme. Satria raha mitsikitsika aminao daholo ny olona dia ao anatin'ny problème ianao zay. Tadidio fa na tsara na ratsy ataonao dia tsy maintsy hisy olona hiteny anao foana. Mandraisa fanapahan-kevitra, mandraisa décision. Manaova dingana tsikelikely amin'ny ampitsonao sy amin'ny hoavinao. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia aiza misalasala amin'ny like sy micommente sy mipartager. Raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao, manasa anao ny s'abonner amin'ny page dia manome fotoana antsika amin'ny herinandro andray. Veloma tompoko.